Fa niroso tamin'ny fivoriambeny kosa ny androany ny avy ao anivon'ny Hery Politika Mitambatra ny HPM moa nahafantarany maro azy isan'ny Noresahana tao anatin'izany ary ny makasika ny fiatrehana ny fifidianana ny andindin'izay mbola hoentin'ny vola ravavy amin'ny sariny Stefana Razafimandimby hatrany. Manaiky ny anatanterana fifidianana raha toka feno ny fepetra rehetra ny Hery Politika Mitambatra na ny HPM. Andray anjara feno ary anana kandida ny HPM amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny 20 oktobra ho avy izao dia malalaka ny fikambanana nanatoko ao anatin'ny HPM amin'ny fanarahana ny kandida izay toanany araka ny tapahany fivoriabe androany. Rehefa na midinika lalina, nalaina ambany, nalaina ambony, nitoedra raha-pirenena amin'izao fotoana zao, zay nambarana hatramin'izay fa ny HPM dia maneky ny hisian'ny élection. Io no heverina vaolana farany hamana ny olana hoy izay hoe raha toaka tanteraka ireo condition rehetrarehetra marobe zay takiny fifidianana. Tsy de milaza zay mametraky ny ahinay fa mba maniry hisy fifidianana tena izy. Nanapa-kevitra ary ny HPM, ny Assemblée Générale, ny Coordination Nationale fa avela malalaka ny sensibilité tsirairay avy hanatona ny candidat heveriny fa hanavitra ty firenentsika ty am'izao fifidianana zao. Avela malalaka ny mpikambana tsirairay avy tsy voafehy na fikambana misy azy tsy omena-tsiny hanatona ny candidat heverina fa hanavitra ty firenena ty. Ho an'ny antoko PRM tarihan'ny professora Ralson Rocher dia ny kandida azo andrenana arvelo ny kandida toanan'izy ireo amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Ho anay manokana moa zay PRM anao ezaka zahay nanatitra kandida maro nefa moa nampalahelo fa tsy misy tsy nandray mihitsy ary avy eo nandeha koa HPM nefa tsy voaray mihitsy fa kandida lazay koa zany anisany nandray anay indrometona rehefa topera rajonarvelo nandray anay koa nafinaritra ny fionana misy keo nanatona anay taty zany amin'ireo kandida reo ary nisy keo natonony tany nafinaritra dao ny fionana tamin'izy ireny fa reo moa zany izy atao hoe songadina atao anatin'ny fikambanana rehetrarehetra dia reo zany misy safidy mipetraka dia atsika moa zany fa ny anay dia tanimindreo atoato ny antony moa dia mazava azy fa misy vinakasa moa naseho any teo ary akoatra ny fankalalanay manokana moa zany tsy afenina dia eo ihany koa le ekipa miaraka aminy zay mba fantatray avokoa naniarana sa taminay ny akabiazany mpikamba miaraka aminay ary fantapatatra azy zany hoe afanakoanana izy ireo ijoroana zany mba ahafana mandresy tsisy olona tonga lavatra eto ambonin'ny tany fa kosa mihevitra zay fa ny izy tanora izy andaniny koa izy manana tokoa zay vinakasa zay. Araka ny vaovao voaray dia ny 520 parlementaire HPM no safidy hanoana ny kandida azo andrenana arvelo.